5 vina manokana enjena hatramin'ny taona 2024 eto Madagasikara, izay entina hanamariana ny fahazatotaona ny diran'ny skotisma katolika ary ho fiaraha-miombona amin'ny firaisam-ben'ny skotisma maneran-tany. Nanamafy fahaiza-manao araka izany ireo mpiandraikitra ifotony ka mpizaika 7 mianadahy mivondrona ao anatin'ny Antily dioseze 12 manerana ny nosy no nahazo fiofanana ho fanomanana azy ireo mba ho tompona andraikitra ho mpampiofana mpanampy amin'ny sehitry ny fikambanana. Tsy misy fanofanana, tsy misy fanabeazana ny ankizy ny tanora raha tsy misy olon-dehibe mikarakara ny fanabeazana, ary raha olon-dehibe mikarakara ny fanabeazana ny ankizy ny tanora ireo dia mila fiofanana avy amina mpampiofana. Ka ireto mpampiofana mpanampy reto zany dia hanamafy ny fahaiza-manao an'le mpiandraikitra izay tena mikarakara mivantana ny fanabeazana ny ankizy ny tanora tazaina atao anatin'ny fikambanana. Zany hoe reto mpampiofana mpanampy reto zany rehefa vita ny fiofanana dia iandraikitra fanofanana olon-dehibe, ary raha olon-dehibe ireo le tena mikarakara ny ankizy ny tanora. Lasim-piofanana andiany 20 ity natao taty amin'ny tapany Atsimonosy teto Fianaratsoa ity, ary nandritry ny 10 andro no anaovana azy io eo ambanin'ny fanarahamaso ny firaisam-ben'ny skotisma aty amin'ny faritanin'ny Afrika, izay soloatenan'ny Fabrice Outard.